voalohany indrindra dia miarahaba manokana ny dada malalako iafa ary miarahaba ihany koa ny osa malalako ihany koa zany azo mianaka ny voninahitra mandrakizay izay zareo ny tompony zao teny zao ary tompony fampianarana tompony fanambarana rehetrarehetra mijery ny lohatenitsika dia hoe tena mpifahavalo amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsiny io Jesosy io na i Jesosy zany na Jésus na Jesus afaka mametraka fanontaniana ianareo fa ity fandarana eto ity zao fanazavana zao dia mazava ho azy fa fanaporofonanareo zay tsy mahalala an'izao zava-misy zao hatramin'izay amanarivorivo taona nareo tsy nafantatrany marina dia ampafantarina anareo le izy zao ary ny antony le izy dia fisintomana nareo hivoaka avy any amin'ny fahafatesana an-tany anatina amin'ny fiainana mandrakizay hiala tao amin'ny fahamaizinana ho any amin'ny fahazavana ho any amin'ireo Andriamanitra tsy izy mpiara-mandeha amin'ny bala ireo fa ho any amin'ilay Andriamanitra mariny Abrahama hiavano anarany ohatra efatsika avy hatrany zany inona mampifahavalo an'ireo manina no mpifahavalo ny Andriamanitra Abrahama amin'ny Jesosy na i Jesosy na i Jehovah sy ave zany iny fatrany amin'ny ry Allah ry Brahma ry Ganesy ry Bodasy sy Andriamanitra be dia be antsoina reo fa hiditra ao amin'ilay tena ao anatin'ny soratra masina mihitsy ny aloha tsika zao zany hoe ny sary misy ao anatin'ny soratra masina raha ny dimy folo ny jerevana ary mihitsy moa no jerevantsika dia nidirana Andriamanitra tsy izy tao anatin'io rafitra io dia Jesosy zay ty tenenina zay niditra tao anatin'ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra ny Abrahama tamin'ny Jiosy niditra tao io Andriamanitra tsy mandeha normalina io satria tena any amin'ny toerana tsy faly izy io moa Andriamanitra ny Grika izy io Jesosy io zany dia efa jevanareo amin'ny Wikipédia na ny Baiboly Tova na ny Bible de Jérusalem dia c'est un dieu grec izy io ary c'est un nom grec io anarany hoe Yesu io dia lasa hoe Jesoa vadika Jésus zay io Yesu io anarana Grika izy io Andriamanitra ny Grika teo amin'ny tendrombohitra Olympe any Grèce misy anazy dia eo amin'ny tendrombohitra Olympe ao misy an'io Andriamanitra ny Grika io Yesu ny anarany izy io zay na tonga ny olona hoe Yesoa lasa Jesoa Jésus Jesus Andriamanitra ny Grika izy io ary io no nitsofoka tao anatin'ny soratra masina ny Jiosy fa ny dimy folo mantsy dia fifanekena ny fanaovan'ny Andriamanitra Abrahama tamin'ny zanak'Israely zay aloha rahantsika hatrany voalohany aloha zay teny zay Exodosy toko fa 7:20 dia manao andiny 7 ka hatramin'ny 10 hoe nomena zanak'Israely izy io ka raha zavatra nomena zanak'Israely le Andriamanitra Abrahama nanomena azy ahoana moa zany ty Andriamanitra ny Grika ty lasa tafiditra tao dia ry adalan'izay napiditra azy tao aloha
rety mpitondra fivavahana reto nanao an'io sary io zay tena fahavetavetana matsiravina mihitsy satria mpandika lalàna mihitsy izy zay no mahatonga anazy mpiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io Jesosy Jesoa io. Exodus 19:3 hatramin'ny 5. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy ava tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ninazo any fanambarana zany hoe de ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely. Ny fampiresahana ny fanaovan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely. Mazava ho azy fa miala avy hatrany ny malagasy, miala ny frantsay, miala ny anglisy, tsy natokana ho anareo ty resaky ty zany satria didy folo ty omena ty. Eo zany ty vita avy hatrany fa pisy loko zany zay napitry didy folo io ho anareo olombelona. Ianareo fa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana sy zay nitondrako anareo tamin'ny latry ny voromahery ary nampanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa any tany rehetra. Raha iain'ny fiako ianareo ankehitriny de ataoko rakitra soa ahy ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra ambony tany zany. No zany zany de fifanekerany fanaovan'io Andriamanitra Abrahama tamin'ny zanak'Israely ty resaka ity satria efa tonga ny didy folo tokoa rehefa avy eo ao amin'ny toko 20 de mazava be mihitsy le andinin'ny faharoa amin'ny Exodus toko 20 andinin'ny faharoa. Exodus toko 20 andinin'ny faharoa mazava be mihitsy ny teny ato manao hoe Exodus toko 20 andinin'ny faharoa aniny fampitoy zany izy. Izao ny avandriamanitrao zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nahandevozana. Ametrako fantaina dao nareo mpitandrina didy folo aloha hoe iza taminareo ny andeha tany Egypta ary fa tsy azo andaingana io fa resaka didy folo io mandeha io ary vao manomboka mandeha ny didy folo de izao ny voalaza. Izao no avandriamanitrao zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nahandevozana. Iza taminareo malagasy na frantsay na anglisy na sinoa no andevy tao Egypta ary nanana trano taonareo ka andevy tao amin'io trano io meo anany leo ny tranonareo. Fa ao aloha zay sary sy voalohan'izay aloha de efa hiara-mambalo fa tsisy tany nareo hafa firenena. Mazava zany fa le teny de natokana ho an'ny zanak'Israely tokoa satria tena vao manomboka le teny de ho an'ny zanak'Israely mihitsy ny izy de reo zay andevy tany Egypta tsisy nidiranao mihitsy ary natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely tsy natao anao mihitsy zany le izy dikan'izay. Zany hoe vao manomboka zany de efa mandika lalàna ianao vokatrio Andriamanitra tsy izy tomponao io natao mpandika lalàna ianao vao miainga de efa mandika lalàna donc vao miainga de efa mpanotra de inareo de miteny mpanota lalandava io tokoa e tena le Andriamanitra nareo nampanao anareo an'io misintona ny sainareo malagasy frantsay anglisy ny olombelona teto ambony tany hoe tena miverena am'izao hatsarana zao zay meko anareo zao e manarany Elia zay de namafisina io teny io araka ny Salamo 147:19-20. Salamo 147:19-20. Fanaporofona zany resaka zany. Milaza ny teny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israel. Sy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatry reny. Mazava be mihitsy le teny fa lay teny zay nambara tarika eto amin'ny Exodus teny zany dia
nambara tamin'ny Jakoba sy tamin'ny zanak'Israely reny fitsipika sy didy reny tsy natao tamin'ny hafa firenena mihitsy ary tsy fantatry ny hafa firenena io izy io nefa ny ankehitriny le didy a de le hafa firenena mihitsy no miseho mizezy tamay anazy tsara mihitsy ary samy miaro an'io didy folo sy lana moseho daholo izy menakavy hitanareo am'izay le fanoerana ny tenin'Andriamanitra zany tenin'ilay mpamorona lay avo indrindra toerinareo olombelona hafa firenena indrindra fa malagasy no anarana amin'ny fanoerana an'izany teny zany sady tsy te alala mihitsy nareo de zao koa ny teniko nareo tsy te alalanareo koa tsy hoe la io Andriamanitra Abrahama io averiko zay teny zay tsy te alalanareo tsy hoe io Andriamanitra Abrahama io zay tadidinareo tsara zao teny mandeha aminareo zao ary tsarovy de soraty ho azy mpitazitazina soratra reny tsarovinareo malagasy zay teniko zay ary io didy io de any Israela reny nazy tandremana apetrako daholo tony teny tony ilazako ny mampanota anareo ary hotsindriko am'izay ny mampanota anareo rehefa avy eo ho amafisiko mihitsy ny mampanota anareo an'le mpanota tsy mahazo mihitsy any amin'ny lanitry zany zany ho aza etretinareo mpivavaka ao am Jesosy Jesoa tsy misy miditany zany nareo fandrebirebena nasaina fotsiny raha misy miteny an'izany lany andro ao nareo tsy miditany zany nareo lany andro ao nareo amafisina mihitsy ny mampanota anareo rehetra ary tsy hitsofoka any amin'ny lanitry nareo zay aloha zay ny anankiray aloha iny resaka didy folo teo iny ela tokony ao zanak'Israely ity indray ny faro volaza mihitsy nefa ny didy folo sy lana Mosea de any Israela rehetra ny azo tandremana averiko daholo tony satria mihainy daholo nareo zao eo tao mia toko fahinina andininy voalohany ary zao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko tena sainy avy Andriamanitra reo a ampianaranareo mba rahanareo any amin'ny tany izay alenareo olovana ity didy folo sy lalàna Mose ity zany a de nataony dada Iava arahana any amin'ny tany Israela izay lovandry zareo fa tsy aty Madagasikara satria aty tsy lovan'ny Israelianina fa lovan'ny Malagasy, Fransa lovan'ny Frantsay, Amerika lovan'ny Amerikanina ary Israela lovan'ny Israelianina no zany de efa tratra ny fitaka indray kosa any ianao teo mpanota indray ianao zany io na mafisina mampanota anao aza miteny nareo zay mpitandrina didy folo hoe zay koa efa tsy mpanota intsony fa io nareo mpanota io mididy folonareo ko ary aza miteny nareo mpiaradia amin'ny Jesosy hoe zay tsy mpanota intsony ko nareo ara nampitandremana ty didy folo ty ary io Jesosy Jesoa mihitsy nampitandrina anareo an'io aiza ny ahatomba nareo tsy mpanota ahoana nareo nilaza fa tsy mpanota nefa ny nareo nampitandrina didy folo zay natokana ho an'ny jiosy zany de zany de lainga ndeha mondray mbola mivoaka amin'ny vavanareo fa tsy tonga sainy nareo fa rehefa maheno an'izao fampianarana zao a andeha voto ny fananareo iareo io fiangonana io ianao pastera sy mopera de ndana manavitra fanahy fa tena ho faty any ho anareo fandikandalana matsirafana nge va eto anareo ty adalan'ireo mpitondra fivavahndreo hoe le mahafantatra ny hoe marina fizipotsany tsy mety ho teneniny satria nareo kapokanyko raha vo tsy eo nareo mivavaka de tsisy volatro ny miditra am-piangonana ho tezitra izy nareo ke efa sakafony ka mahasakafo inareo de tsy anaiky mihitsy izy na ho faty arany na itsipeniamela raha ny fanahy tsy vakindreo aloha zany fa inareo zay maheno anany mivakio aloha ny fanahinareo ndana miasa saina am'le fanahinareo fa reo mpitondra fivavahndreo tsy miasa saina am'izany reo na azy efa kapokany azy ny feritreretiny za mananatra hoe raha mbola misy foana ny afana amin'ny saina da miverena ihany da dini zao teny zao amafitsika ny Deutéronomia 12 Deutéronomia 13 zany malagasy Deutéronomia 13
sisy moa zafady nita oaday tena vao mety diso Deutéronome à 12 azafady ndrindra Deutéronome à 12 mafisina le hoe ao Israela ihany azo tandremana io didy folo salama Mose io tsy azo entina any Madagasikara any États-Unis any Chine any Angleterre any France tsy azo entina mitoerakafa ao Israela rery ihany izao no didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo haraina any amin'ny tany zay omeny avandriamanitra ny razanao anao holovana amin'ny andreky ainanao ambonin'ny tany zany hoe ty didy folo salama Mose ty zany araka an'io teny io de tena any Israela rery ihany ny azonao tandremana ary zany teny zany de namafisina tam'le hoe azana pena de azany esorana ndao apiditra andeha aperakitsika vetrany zay ary fanina zay zany Deutéronome 4:2 Deutéronome 4:2 izay teny nambarako teo zay de nahazo an'izao teny zao hoe aza ampianareo ny teny aza ny esoranareo ny teny tandreo fa didiny avandriamanitra reo zany andidiko anareo zany Deutéronome 4:2 io zany de mandetrapetraka mihitsy ny teny fa tena tsy azo anampiana ny tenyny ava Andriamanitra Abrahama any Israela rery ihany iny azo tandremana ary Israeliana rery ihany no mahazo mitandrina an'io mazava be lalàna mipetraka io ary mbola namafisiny eo amin'ny Deutéronome 13 Deutéronome 13 izay rehetra andidiko anao dia tandremo mba haraina aza-pinao zany ary aza ny esoranao zay rehetra andidiko anareo de tandremo mba harahanareo zany aza-pinareo zany ary aza ny esoranareo ny teny zany de mametraka mazava mihitsiny fa tsy azo anampiana ny didy ary tsy azo ny esorana lalàna mandrakizay zany ny zay nikitikitika anisy novaniovan'io zany de efa mpanota ary makany amin'ny ely mahitsy be zany teny zany makany amin'ny elo zay nandika an'izany teny zany satria mpanota ohatrerefatsika daholo moa zany tety zany ary manam-porofo mampanota anareo fa io Andriamanitra nareo Jesosy mihitsy io ny mpanota voalohany io ka mampanota anazy mihitsy natonga anareo nanao foana manota io koa de natonga anareo tsisy afaka mifahotana ka nanao hoe Andriamanitra micomprendre izy mamindra fo hoe fampahirezana tena ny ataonareo fa tsisy anareo amindra ny fo zany raha namindra fo Andriamanitra io tsy nataony maty lasa vovoka nareo fa famitana daholo zany teny zany namindra fo aminareo soko nataony lasa vovoka nareo zay fotsiny de parenthèse nomeko anareo kely zay fa aveo toizana ny teny misy fanambarana goavana fa satria zany nahazo lalàna ny zanaka Israely be le isa enjato mahery eo izy io tsy maintsy misy voahitsaka io lalàna io na tiana na tsy tiana satria lalàna tsy mahatanteraka io didy momba ny nofo io zany hoe lalàna ho an'ny nofo izy io fa tsy ho an'ny fanahy lalàna tsy mahatanteraka izy io lalàna tsy mahatanteraka na inona na inona any hoe didy tsy mahatanteraka izy io ary natokana ho an'ny nofo loka jerevatsika izy teny hoe tsy mahatanteraka zay Hébreu 7:19 Hébreu 7:19 fa ny lalàna de tsy nahatanteraka na inona na inona fa misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa zay nataonantsika an'Andriamanitra zay eo amin'ny 19 io fa ny lalàna de tsy nahatanteraka na inona na inona tsy mahatanteraka izy io zany hoe tsy maintsy voadikanao zany io ary didy momba ny nofo izy io olona nofo no mitandrina an'io olona tsy maintsy manota ny dikan'izay satria zay le toe nofo didy ho an'ny olona tsy maintsy manota io
didy momba ny nofo zany dikan'izay oke jerevasika zay teny zay moa hoe Hébreu 10 azoko arao kely Hébreu 10 Hébreu 6 azafady fa tsy 10 Hébreu 9 fanakaiky ola izy Hébreu 9 andiny fahasivy diny fahafolo Hébreu 9 andiny fa 9 zany fanoarana zany am'izao andraiketriny zao ary arak'izany no naterana fanomezana sy fanatitra zay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana zany hoe zavatra tsy mahatanteraka ny mpivavaka mihitsy le didy folo io izy io mazava-pe io andin'ny fahasivy io fa namany zavatra hoanina sy ny zavatra hosotronany sy ny fanasana samihafa de fitsipika araka amin'ny nofo voatendry atao mandra-piavy ny andro fanovana le didy folo zany de fitsipika ho an'ny nofo sady tsy mahatanteraka fitsipika mbola hovaina mandra-pahatonga ny fotoana zay nivanana azy ka tonga ny fotoana nivanana azy rehefa tonga Ehosoa rehefa tonga zany Ehosoa de hovaina izy io enge le tsy fantatrinareo fa nareo tsy te alala moa de iaza mba maty e fakahititsika mba hoarany zany teny etetra zany zany de manam-porofo mihitsy ny fahididy folo de tsy maintsy tsy ho voatandrana mihitsy satria olona nofo no mitandrana an'io de miariary nefa ny asan'ny nofo Galatiana 5:19 donc avaketsika hoe inareo tsy maintsy ataonareo ty adalana ty e Galatiana 5:19 angambany izy iny Galatiana 5:19 fa miariary ny asan'ny nofo de zao eto zany le ataon'le mpitandrina didy folo ty fijangatsangana falotona fijejejona fampotsampy fanaovana ody ratsy fandrafeny fifandirana adila afinafoana fifampandanina fisarana fitokoana fialohana sy ny fahamamona filalovany ratsy ary ny toy izany zay lazaiko amin'ireo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao zany zavatra izany de tsy andova fa ny fanjakan'Andriamanitra le vokatry nofo zay le didy ho an'ny nofo le didy folo zany didy ho an'ny nofo de ny vokatry nofo nefa zany ny olona mitandrana didy folo de tsy maintsy mandeha amin'ity sary ratsy ty na tina na tsy tina de izay no mahatonga anazy hoe amin'izy tsy maintsy manota io de nena didy izy fanafahana ny fahotana zay ny tiako atongavana satria izy tsy maintsy manota foana ny olona amin'ny didy folo tsy maintsy manota porofony zany ny vavanareo mihitsy ny teny fa mpanota dao zay miaraka amin'ny Jesosy zao nareo mbola vao me mandainga ihany de ny lo amin'ny Jesosy lay ty no miteny fa lasa tsy manota intsony vao me mandainga satria pisoloky mangala tahatra fotsiny azy ampianariko eto nefa tsy manana hery alana amin'le fahotana akory fa ngany vava miteny mahafaka anareo amin'ny fahotana fa adalana anareo ny fanafana fahotana de tsy vava miteny fa tena zavatra iaina ary tena réel hitan'ny maso na ny olona raha mahita an'izany ianao miainao anatin'izany ary tsisy fitaka mihitsy na ny kenarana fa 100% garantie fa tena sady tsy manao ratsy ianao no manana antoko fa tena makany amin'ny lantilanitra any amin'ny Ahosoa assuré à 100% zany sary zany fa tsy atra teniteneny ny vavan'ny olombelona tahaka an'io ataonareo io dao tezatsika azy sary zay no mafisina raha io fanekena io fanekena ny menany zanak'Israely io de nandatsahana ran'omby leva kitsika trany satria manomboka eto zany de tsy azonao kitina ny ao anatiny io nandatsahana ran'omby izy io araka ny Exodosy 4:20
Exodus toko fevatra amby roapolo dia manomboka ny 17 ka hatramin'ny 17. Exodus 24:3 ka hatramin'ny 7 zany. Dia tonga Mose ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataony Havà sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra izay lazainy Havà dia ataonay. Ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony Havà. Dia ny fomarana koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ny firenen'Israely 12. Io zany le hoe zay teny rehetra nataony Havà reny lazaina tendrombohitra zany nanomboka teo amin'ny didy 10 sy ny didy 112 12 hatrany amin'ny jetseka hatrany amin'ny fafiry angaty nanomboka nanoratra tao anaty boky ity izy. Juska hatrany amin'ny 900 zany izy io. Dia soratana atao anaty boky daholo reo. Hoe boky ny fanekena na boky ny lalàna zany. Ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rany dia nitondra fanaty zadorana ireo ka namono vatosombola atao fanaty-pihavanana ho an'ny Havà. Analainy Mose ary ny atsasaky ny raka nataony teo anatin'ny lovia. Ary atsasaky ny raka kosa natompony teo amin'ny alitara. Dia naka ny boky ny fanekena izy. Hitanareo, boky ny fanekena ny fetsona le boky nosoratany Mose. Ao anatin'io ny didy 10 lalàna Mose. Zay rehefa lalàna Mose etra dia ao anatin'io daholo e. Ilo teo tsy azo anampiana tsy azo nesoana ny vakitsika teo. Dia naka ny boky ny fanekena izy. Zay tsy azo anampiana tsy azo nesoana parantesy kely zany zay. Ka namaky teny teo anatin'ny olona, aroy ny olona. Zay rehetra ny olona zay ny Havà dia ataonay sekenay. Dia apitsika ny 19. Ary nalainy Mose ny antsasaky ny rà ka natompony tamin'ny olona. Dia hoy izy, indro ny rano fanekena zay nataony Havà taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Nandatsahana ran'omby io reo olona. Dada Havà sy ny Israelianina mihitsy nanao ny contrat io. Fifanekena teo amin'ny zareo roa tota io. Tsisy nidiranao frantsay na anglisy na malagasy na sinoa na amerikanina. Fa ry zareo reriny teo a. Ary nandatsahany zareo ran'omby io a. Teo amasin'ilay Andriamanitra Abrahama i Havà sy ny zanak'Israel. Nalefa mihitsy ny ran'omby ny vonoana ny omby dia nafafy tamin'ny olona ny ran'omby teo amin'io boky io zany. Atỳ ny boky zany efa eo maso io dia nalefa ny teny hoe tia ny fifaneketsika. Mazava zany fa nandatsahana ran'omby ilay fifanekena ny fanaovana tamin'ny Andriamanitra Abrahama sy ny zanak'Israel. Dia miatra amin'izay le teny hoe aza ampianareo ny teny, aza nesoanareo ny teny. Efa avantura ratsy daholo ianareo zay mitsipitsipika an'io dia ikan'izany. Zay nitsofotsofoka tao anatiny efa tsy tafiditra tao anatin'io kory dia efa nanaonao foana sy mpandika lalàna hitsipo any amin'ny hery satria nakasika ny Andriamanitra Abrahama anao. Ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ny nakasianao. Nidikadikainao mihitsy ny teniny ary tsy te halala ianao tamimana koa fa izy koa tsy te halala anao. Miara samy tsy te halala zany dia zay ray resy zany e. Zay ray resy. Zay ray kivy sy reraka. Ary zay ray tsipy any amin'ny eno. Dia ianao ve adala fa izy ve ny mpanipy any amin'ny eno dia ianao koa ny andeha teny izy ny makany amin'ny eno fa mba misy sainy. Ianao zay mahenanao mitsofotsofoka ao anatin'izany zavatra tsy nomenanao zany ny tsipy any amin'ny eno. Ary natsipin'ireo mpitondra fivavahana ireo ianao. Mbola tsy tonga saina miara-tsika etrandreo ianao. Asakasakanao zay mbola tsy henony marina fa navotana ny Elia. Zany tonga namiteny hoe miantsoantso anareo za. Miantsoantso anareo olombelona rehetrarehetra hoe tena miverena fa tena hamely anareo ny io Andriamanitra Abrahama io hoe izay naniraka ny Elia. Tena mahitsy ny teniko hamely anareo tsy ho ela io. Zay ny anton'izao fanambarana amin'ny sesesy mandeha zao hoe mivoatao any ianareo. Indrindra nareo malagasy. Fa nareo no sahirana indrindra. Mampareo le cyclone teny efa mipapapapa ny olombelona malagasy a. Tany Tomasina. Fa milaza marina aminareo a fa tsy mbola 1/1000 initanareo iny. Mbola hitany tena tantara ratsy ty firenenareo ty. Tena tantara ratsy satria tonga teo amin'ny mazava fa tsy mety miaino izy.
tonga teo aminy atsarana fanaleo ny aratsiny fitiavana be no nomena le malagasy fa hompavararaka nasetriny an'izany tahaka nanaovany anareo tahaka nanaovany israeliana ny Yehosoa ihany e tonga taony mazava atao Israela fa nivonony teo amin'ny fijaliana ny hafaran'ilay Yehosoa zany ny hafaran'ilay izy raha tonga teo aminy Yehosoa miteny ny fahamarinana taminy tady hevitra ny amonona sy osamborona sy ny karazany natao nefa de milaza ny maro hoe inona ary ny fahotako izy Yehosoa ny enjenareo ana tsisy ninina tsisy hafana manameloka fa manameloka fotsiny zao tanareo am'izany tovy any nge ny sary eto aminareo koa mazava fanaratsiana le fandreo mipopoaka any mahavarina lasa fialonana ny sasany ore atsika fa parenthèse kely fotsiny iny moa tena izy samy tonga asaina fotsiny de toy atsika ny teny ary efa nandatsahana raha io zavatra io azo atao ve nikipikipika ny zavatra voasoratra ao de mbola manamafy indray ny soratra masina Galatiana 3:15 apitsika lay teny teo Deutéronomie 4:2 sy ny Deutéronomie 13 apitsika ny Galatiana 3:15 amizay hoe atika hatramin'izao vaninandrotsika zao a de nanamafy am'izay le zanaky ny avenira tamy alalan'ny apôstôly Paul Galatiana 3:15 miteny hoe ry ralahy miteny araka ny fanaon'ny olona aho na de ny fanekena ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy de tsy fanao ny manatsoka na manampy zany tsy azo no kitikitiana mihitsy zany io didifolo sy lalàna Mose io aleo ka de toe lalàna Mose fa zay moa no tena izy zay fa i didifolo io zata style ataony fotoana fivavahana hanodikodinana ny sainao fa lalàna Mose ny tena fitenen'io azay koa no izy satria ny lalàna Mose ny nandatsana an'le ranomby ary tao anatin'le bokyny Mose bokyny fanekena io bokyny fanekena io le nandatsana ranomby tao anatin'io daholo lalàna Mose ny didifolo teny vavolombelona aleo jereva tsika indray zay satria misy mitady ampisaraka an'io aza le daladala fa tsy misaraka zany io mpanjaka voalohany toko faharoa andininy fahatelo mpanjaka voalohany toko faharoa andininy fahatelo eo anatin'io boky ny fanekena soratan Mose io daholo a lalàna teny vavolombelona didy sy ny fitsipika zany ary tandremo zay sainy avahandriamanitra ao ho tandremana andehananao amin'ny lalàny hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony araka ny voasohatra amin'ny lalàna Mose mba ataonao lavorary avokoa zay rehetra ataonao sy zay rehetra alehanao ao anatin'ity boky lalàna Mose ity zany io le soratan Mose io a lalàna Mose lala boky ny fanekena ao anatin'io daholo any didy fitsipika ary ny didy folo zay voasohatra ao anatin'ny lalàna Mose ka dalanareo zay milaza fa tsy ao anatin'io didy folo tanareo zany mpamosavy zany didin'Andriamanitra taremy Israel natry tsisy nampisaraka an'io zany tany fa vitan'le olombelona malagasy frantsay sy anglisy nampisarasaraka an'io tena olona tena tsy manjary mihitsy tsy manjary saina tena piady amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy tena sary ratsy ny zany nataonareo olombelona zany tena sary ratsy mihitsy zany aty tena nipozinareo ny olona tamin'izany nataonareo zany na tsipitsipinareo ny anely daholo ny olona zay nanaraka ny teninareo rehetrarehetra vitanareo mihitsy nampisaraka an'io didy io ka nataonareo zany hoe lalàna fisoloana hafa e lalàna moraly hafa e lalàna ny zao hafa e ny zarazarainareo le izy zata tsy miexiste anatin'ny tenin'ny Mose zany le iray ara fa ny devoly namorona an'izany sainy zany forony devoly zany sainy zany mitao de azam-pinareo ny teny aza ny esoa amin'ny fanekena rehefa vita mafy de tsy fanao ny manatsoka na manampy zany mazava azy fa tsy azonao atao zany hoe lalàna moraly lalàna seremonialy lalàna ny fiarahamoniny lalàna momba ny famorany lalàna tsisy any zany
ray lalàna an'Andriamanitra mena zanak'isy rery aza nampiana aza ny esorana mazava zay teny zay tsy fanao manatsoaka na manampy zany mazava zay teny zay zany amma zareo nofo moa nefany epanota ary vomarinao amin'ny vavanareo mpitandrina didikolo etareto zany fa ianareo de mamoaka dolo ny vavanareo hoe mamelany herokaifa mpanota tsy mendrika izahay rehefa mivavaky nareo menakafo zany daholo ny teneninareo ny ampiangoana aza mandainga manohitra ny marina epanganareo nge le mosoaranareo feno lelo iny e feno ranomasonareo rehefa mitomany epanga reny mosoara eny ritsanga ny olonanao kiteny hoe iny ny tilainga nataonao fianao mihitsy ny ary ny tomany ny gogogoky hoe mamindrafo aniko fa mpanota tsy mendrika mpanota tsy mendrika tsy mpanota tsy mendrika zao no ilaza fafazeko fa olo marina aza mba me tsara vela tsisy mpandainga ohatrany io fotoana fiverenana zao mafimafy ny teniny ely ava raha zany koa anao tsy tonga saina verena daholo manatona ny lalana marina sy fahazavana any amin'ny eosoa zay toriny ely am'izay erina daoly am'izay nareo aingana de aingana manaraha nareo zay teo vonjena ho any am'lantilany taony am'le nariraka de dada Mariava le Andriamanitra Abrahama zay teo vonjena mivoa daholo ary manaraha ny ery fa didomena ny fananareo koa zany ene didina ny fananareo zay teo any am'lantilany sy ny antsoantso any eosoa tampony taninareo hoe mba vonjeo zahay izao ny antso fihetsonanareo zao za tsy miantso ny nofonareo miantso ny fanazy ny antso vonjy za tamin'ny eosoa hoe mba vonjeo zahay iteny fihetsonanareo voanareo tany fahafatesana tany areo Andriamanitra tsy izy ireo manarahanareo ana manaraha ny dada Mariava le Andriamanitra Abrahama ndao atsika rijerinay ny teny mazava mihitsiny fa ny fototra nazahoana lalàna zay tsy azo sarana de ny fanafahana ny fahotana satria fantatra fa tsy maintsy manota reo zanak'Israely reo satria didy ho an'ny nofo izy io le didy folo zany de tena didy ho an'ny nofo lalàna Mose didy ho an'ny nofo izy io zany hoe olona tsy maintsy manota zany zay mitandrina an'io de io nareo io io nareo rehetrarehetra io olona nofo nareo de tsy maintsy manota nareo de efa fantatr'zany nefa ny Andriamanitra Abrahama io tsy tia mpanota zany mihitsy Andriamanitra Abrahama io nge vakitsika ny teniny fa tsy tia mpanota io Andriamanitra Abrahama io vakitsika zao teny rehetrarehetra zao ndray aloha aiza moa izy Salamo 66:18 hoe io Andriamanitra Abrahama io de tsy mila fahotany zany tsy manaiky any eo hatramin'ny farany mihitsy izy na iny no teneninao tsy mila anao mpanota zany izy io enao de rehefa tsika ny tany amin'ny androny lalàna Mose tany aloha tany Salamo 66:18 Salamo 66:18 raha mankasitraka ota tao am-poko aho de tsy hainy ny tompo raha mankasitraka ota ao am-poko aho de tsy mihainy ny tompo Andriamanitra zany tsy manaiky ota ao am-ponao zany tsy manaiky ny ota izy dikan'izay ary tsy mankasitraka ota mihitsiny izy na ininy no teneninao Salamo 5:4 Salamo 5:4 fa tsy mba Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao tsy mba mitoetra aminao mihitsy ny ratsy Salamo 5:4 fa tsy mba Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao tsy toetra aminao mihitsy ny ratsy mazava zany fa tsy maintsy asiana laminasa ny didy folo sy lalàna Mose hanafahana fahotana fa raha tsy zany tsy tafaraka amin'Andriamanitra zareo
tsy maintsy misy didy zany eo anatin'ny didy folo sy lalàna Mose didy fanafana amin'ny fahotana ka mazava ho azy fa de za tsy azoko tiana zay ka hoe hosolonao any raha Jesosy sy Jezo azafady satria de zay monina ataonareo solonareo an'izay le izy fa taritiko mihitsy ny daholo ny sainareo hita hoe jereo ty poizina mena rana be nazonareo olombelona ty poizina biby lava mihitsy tena mahatsiravina mihitsy mampalelo le sary famonona olona le zahatra natao famonona ny fanahy ho any amin'ny elo mihitsy ny zahatra an'izy engany mba ho tonga saina ianao zay mandeha na izy na izy fanavotana ny ataony ely ah rehefa tsy te eny tsy te alala koa zay a ny aza mitomany fotsiny le fahorianao izy aleo tsy hitatsika amin'ny andiny fadiny salamo 5 salamo 5 tsy mahazo mijanona eo amasinao ny prereka halanao ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary arigatra ny andiny fahenina ariganao ohatra ny mpitelainga tsy ny maro samihafa zany ny mpitelainga ny olona mpandatsadra mpamitaka de ataony avao zava-petaveta tanao zany tsy ty mpanao ratsy mihitsy eo Andriamanitra Abrahamy ninona ho ataonao salamo 45:7 omeko anao daholo ny teny hoe tena tsy mety mihitsy ny ratsy eo anatreny io Andriamanitra Abrahama io noho izany tsy maintsy anome solution satria le olona nofo tsy mbola fanahy reto mpitandrina didy folo ireto de tsy maintsy avadika no de tsy maintsy mbola didy ho an'ny nofo no mena azy de zay no mahatonga hoe ny didy folo sy lana Mose de didy ho an'ny nofo de tsy maintsy mena solution izy de misy le lalàna ny fisoronana de ho resatsika tsy ho ela salamo 45:7 5:7 andininy 7 tianao ny fahamarinana fahalanao ny eloka zay tena mankahala ny eloka io Andriamanitra Abrahama io ary tsy azonao hovaina mihitsy n'izay zavatra zay tsy azonao vaina zay le manamafy ny teniny tany amin'ny filazantsara rehetrarehetra any hoe tsy meny mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io satria efa tatika tamin'ny testamenta taloha mihitsy de efa hita fa tsy mety ty mpanota zany io hatramin'ny farany sa tsy laza ianao rehefa tonga ny testamenta vaovao rehetra amin'ny filazantsara de hoe lasa ty mpanota ndray izy tena aza me daladala tsy misy teny milaza mihitsy ny atikatra fa tian'ny mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io ary na mafitsin'ilay zanany mihitsy ny azy zay amle teny hoe aza manota intsony manoto atsika ny aloha ny teny ity sary ty zany de nafafitsiny ao amin'ny Isia 59:2 Isia 59:2 indro ny tanany avatsy foifa mahavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mary fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy mazava be mihitsy zany eto fa tena tsy hainy fahotana mihitsy io Andriamanitra Abrahama io tsy mihainy mpanota ny dikan'izay de zay natonga anazy hoe mba hahafahan'ireo zanak'Israely araka aminazy zany de nametraka ny lalàna fanafahana ny fahotana izy de ny lalàna ny fisoroana araka ny Levitikos 5:12 ka izay mihitsy natonga ny hoe fototry ny lalàna ny fisoroana satria io no mampitambatra ny zanak'Israely amin'io Andriamanitra Abrahama io fa raha vao tsy eo io fisoroana io de lasa mpanota foana ny zanak'Israely de misaraka amin'Andriamanitra lalandava misaraka amin'ny Eloheny Israely de Andriamanitra Abrahama dikan'izany teneniko izany de miady amin'io Andriamanitra hatramin'ny farany de mitsipany amin'ny elo koa rehefa maty zay no natonga ny bokin'ny Hebreo 7 andiny 1:10 hoe ny lalàna ny fototry ny fisoronana Hebreo 7 andiny 1:11 Hebreo 7:11
koa raha nisy fanatanterana tamin'ny fisoloana ny levy fa tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna. Ny nahazahoana ny lalàna zany de tamin'ny fisoloana ny levy io. Ahoana moa ny mbola ilana mpisolona hafa iseho araka ny fanaon'ny Melkizedeka ihany, zay tsy tonoana araka ny fanaon'ny Arona. Fa ny tena jerevantsika masy de hoe ao amin'ny fisoloana io avy amin'io no nahazahoana ny lalàna. Amin'ny teny frantsay moa de hoe la prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. Ny prêtrise zany ny fisoloana ny levy zany, prêtrise lévitique était à la base dia fototra ny lalàna nomenan'ny Israelianina. Io zany ny fototra ny dikan'izay. Zany avakeo ny alliance biblique universelle fa hitanareo ao zay. Baiboly amin'ny teny frantsay. Mazava ho azy zany tenetra zany. Fa mametraka mazava mahitsy tsara mihitsy. Fa ny fototra zany lalàna nomena zanak'Israely etsy ny didy folo. Fa io lalàna manala fahotana io ho mazava tokoa zanyko. Atianao nge na mitandrina sabata rehefa palota de aiza ny fanafanao fahotana e. Na mifady kosoanao karaha tafahinana tampoka ianao na tsy fantatsy zay nataonao any de aiza ny fanalanao ny fahotanao. Fa ngamba afaka ny fahotana le kisoa. Fa ngamba afaka ny fahotana koa le sabata. Fa rehefa voadikanao nge le sabata de tsy afaka atsony ianao ny fahotany. Aiza le fanafanao ny fahotananao. De eo le hoe tsy maintsy miditra arika hatramin'ny levy toko fahenina ambin'ny folo satria io ny fanalana ny fahotana io. Ilisy re olona zay mandray hafa. Io levitiko 16 io nonongotany raha Jesosy tao kosa Jesoa de izy no naka an'io toerana io. Izy ny lasa naka ny plasin'le ondry Ariosy. Fa ny tena mipetraka. Nanohitra an'le teny ve i Jesosy sa tsy nanohitra. Sa ny mamary an'izay nareo fa mbola toezako ny fanazavana. Ny fandona tamin'ny Andriamanitra Abrahama ve izy tamin'io nataony io? Fa zany angano tenenio Andriamanitra Abrahama io hoe mitsy fo anatiny io ianao. Nefa misy soratra mazava be hoe ny fanekena rehefa vita mafy de tsy fanao ny manampy na manaisotra an'izany. Ary aza nampianareo ny teny de aza nesoranareo ny teny didiny ava io. Ka ahoana moa ty Jesosy ty sy Jesosy ty mitsofoka tao anatin'ny fisoloana io satria rehefa nitandrina didy folo nareo olombelona rehetrarehetra de miantso an Jesosy anafaka ny fahotanareo nareo. La zao fa diso zany teniko zay. La zao fa diso zay teniko zay. Samy misaina. Fa izay no pirofo. Fa ianareo mpitandrina didy folo rehetrarehetra de miantso an Jesosy amin'ny fanafana ny fahotanareo naka ny plasin'le ondry sy omby Ariosy izy. Lozika be zany sa zany mazava be zany. Ary raha mpitsara ny maino anano zao tsika miteny zao napahay lalàna. Raha tena nandinika tsara izy ka de mahafantatra hoe tena escroquerie ny nataon'i Jesosy. Tena fisolokeny. Lova ketserany Levitiko 16. Levitiko 16:3. Reto avy zany le zavatra atao fanafana fahotana. Ary zao no entiny Arona raha miditra ao amin'ny fitoerana masina izy. Vatotrombola iray atao fanatitra noho ny ota. Sy ondrilahy iray atao fanatitra dorana. Zay, tondra vatotrombola sy ondrilahy atao fanatitra zany izy. Ho an'ny ota sy ny fanatitra dorana zany. Ao amin'ny andininy 15 indray. Ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noho ny ota sy ondrilahy zay atao fanatitra dorana. Misy levy any amin'ny zanak'Israely koa zany. Misy levy any am-pisorona de misy levy any amin'ny zanak'Israely. Osy lahy roa atao fanatitra noho ny ota ary ondrilahy ray atao fanatitra dorana. Io zavatra io le hoentina any amin'ny tempoly anaovana sorona, anaovana fanatitra famafana amin'ny fahotana sy famelan-keloka araka ny andininy
3 sy 4 33 sy ny 34 de fitio 16 33 sy ny 34 dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho an'tran'ilay fionana sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary ho lalàna mandrak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an-zanak'Israely indray mandeha isa-taona hahafany amin'ny fahotany rehetra dia nataony araka izay fanandidian'ny avahany Mose ny lalàna fanaovana famafana fahotany indray mandeha isa-taona dia fanaovana an'ity omby ary osy ity tsy azo anampiana tsy azo anasoa ho an'izay mitandrina ny didy folo rehetrarehetra dia io ny lalàna manavaka anareo amin'ny fahotany zay no natonga anazy hoe fototry ny lalàna satria fanafana amin'ny fahotany ary zay ny ambony indrindra zay ampiavana anao amin'ny dada iavany ambony indrindra zay ny lalàna ambony indrindra zay ny fototra satria rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao dia misy dikanina moa zany zay sabata misy dikanina zay mifady kosoa misy dikanina zay voalohambolana rehefa misaraka amin'ny Andriamanitra io ianao satria rehefa tsy eo ifisoroana an'io dia tsy afaka amin'ny fahotana ingena dia makany amin'ny ely any rehefa maty tovy ihany ny rehetrarehetra zay no mahatonga ny hoe ny fototry ny lalàna dia zay mampiavana amin'Andriamanitra ka ny mampiavana amin'Andriamanitra dia io fisoronana io zay no mahatonga anazy hoe io ny fototra io raha vao anomeny io didy io zany io Andriamanitra Abrahama io dia io ny fototra io raha vao tsy eo zany io fisoronana io ka nomena ny didy folo sy lalàna Mose dia inona fa lalàna nampanota an zareo indray no nomena ary dia ho lasa mpanota foana zareo fa misy an'ity fisoronana ity ho fanafana amin'ny fahotana zay zany tena izy zay no mahafototra anazy zay ny fisorohana ny fototry ny lalàna ary tsy azo io lalàna io lalàna ny didy folo sy lalàna Mose io raha tsy nisy fisorohana io satria dia condamné ao nge ny zanak'Israely zany rehefa tsisy fanafana fahotana zany nge tsy azo nareo zany nareo olombelona nge tsisy mahafantatra ny zasaza mihitsy raha dia manaonao foana fotsiny nareo efa nazavaiko izy zany hoe ho an'izay mpitandrina ny didy folo rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia ny fanafana ny fahotanareo raha teo afaka amin'ny fahotana nareo dia tsy Jesosy na Jesosy fa io fisoroana io ndana mitady omby dia ondry dia osy fa tsy azo anampiny io ary tsy azo anesorana tsy azo nareo atao hoe ka misy an'izao teny izao ary eto amin'ny bokin'ny Salamo misy an'ity teny ity fa nareo ve adala sy tsisy sainy fa nga ny bokin'ny Salamo nanao fifanekena tatika hatramin'ny andron'ny Mose taty izy tany amin'ny bokin'ny Salamo tany nanao fanekena taty amin'ny Mose ka handravarava an'ity fifanekena taty amin'ny Mose taty fa tsy hitanareo nga le tsy ohatra hoe aza nampiana dia aza niesorana fa na ny apôstôly Paoly raha mba nanizingizina mafy mihitsy ny fanekena re olona rehefa vita mafy dia tsy fanao no manatsoaka na manampy zany mahay zany daholo ny mpailalàna fa le fotoana fivavahana tsy mandinika sady tsy mahafantatry ninona no manovonovo an'izany rehetra zany araka ny tsy fahalalany ninninona koa dia adalàna reo zay tena araka an'le tsy mahafantatra ninninona any efa nampahafantatra anareo azy ary ho tsaraina amin'io nareo fa rehefa mitandrina ny didy folo sy lalàna Mose nareo dia io tsy maintsy ataonareo dia miteny aminareo didina mihitsy nareo nareo mpitandrina didy folo didio pastera sy mopera hoe alefazy le fisoroana araka an'le vitikosesy fa ianao nampitandrina didy folo anay fa kay zany zay tsy afaka amin'ny fahotana raha vao tsy misy an'ity rehefa mahantany izy anteny an'izany Elia no miteny an'izay hoe ilay iraka an'le Andriamanitra Abrahama no miteny amin'ity andro farany ity Elia no miteny an'izay alefazy hoe ny fisoronana asio fisoroana hoe mividy ondry dia mividy ondry dia mividy osy tsika menakavy nareo zany io teneniko fa tsy za dia ndana vonio anatin'io fiangonanareo dia mitadiavanareo levita fa tsy maintsy levita any Israely no manao an'io vao mety koa io tandaleo azany fa tsy mety le izy satria levita nety ary mpisorona ngeka levita daholo reo fa tsy hoe gasy petakorona nanao azany nareo vazaha frantsay sy anglisy sy ianareo fa tsy maintsy israelianina levita vao mety koa le izy
hitanareo zany tsy mampety an'le sady fety noviny tenareo mpitandrina didi folo zany a de voaozona ny mpanota mandrakizay ary raha vao matitra de direct any amin'ny ela ary ny zavatosa nandika lalàna satria mitandrina didi folo nefa tsy nisy akory ny fanatitra noho ny ota nataonareo fanatsofokonareo am'izay jesosy jesoa eo am'izay tsika izany napiditra ny reny tao lalàna aiza nafany reny Andriamanitra tsy izy reny nitsofoko atao anatin'io lalàna meny Andriamanitra Abrahama io fa de niditra ataony io fanireo Andriamanitra nareo reo tena nitonatonana ohatra ny voninahitsy mare fosy eny ihany le fosy afa tsy te halala fotsiny zao reo niditra tao anatin'io sary io zareo tena fisolokiana ary zay na tonga azy miasa tamin'ny Andriamanitra Abrahama tena mpifahavalo satria nodikainy Jesosy Jesoa ny lalàna an'Andriamanitra izany nefa ny zatra fana zay matezitra n'io Andriamanitra Abrahama io dikadikainao mihitsy ny lalàna an'io aza ampianareo ny teny kosa izy aza ovaina aza lalànareo ny teny koa tandreo mifadidiny av'Andriamanitra nareo ny zanak'Israely raha vao nandikandikany io de trany de tena ny mpiteny sy ny roany mihitsy manahoana zany ty Jesosy ty Jesoa nareo ty mba mipetraka ao aminareo ny fanontaniana tahaka ny ahoana ny zavatra anjoany io Jesosy Jesoa nareo io tahaka ny ahoana ny anaovany any io zay natongavany Eliasa izy andravany Jesosy tsy Jesoa efa manao ny ataoko ane raha io fandravarana azy ige zao ataoko zao asevo mandaminy izy aingana mamahazo zao zatra teneniko zao atsovy Jesosy Jehova ry avezy Jesoa atsovy daholo reo amahazo teniko zao raha mahay mamany zany izy ary tefa mifatotra mitady mihitsy de mirojo vy rojo afo mihitsy ny amatorana anazy afo manipy azy any amin'ny ela izy amteny dikao ty lalàna ty lalàna ny Andriamanitra Abrahama io aminareo olombelona zay nanaraka anazy fa efa naviaizany efanareo nitsofoka tao anatin'io fa ngamo nareo no fanekena tarehin'ny Abrahama sy tamin'ny Andriamanitra Abrahama sy ny zanak'Israely mba apetraka amin'ny Jesosy efa anontaniana zay nganareo tao fa tsy atao vao masonareo nga io hoe fifanekeny fanaovan'ny Andriamanitra Abrahama tamin'ny zanak'Israely nandatsahana raha ary tao anatin'izany fifanekena nandatsahana raha zany de ny lalàna ny fisorohana fanafana ny fahotana de mitondra omby osy zay ny lalàna natao tao raha nafaka ny fahotana fa tsisy niteny teo hoe ary de atsoy Jesosy Jesoa rehefa aorindrinao tanareo am'izany niditra tao amin'ny zavatra tsy fiditra ny Andriamanitra nareo mpandika lalàna fahavalo ny dadanay Iava le Andriamanitra Abrahama mpifahavalo reo fa tsy anankiray zany tena mpifahavalo ary efa manomboka amin'ny fifandonana tonga Elia zao miteny zao tahaka niandro tany amin'ny andro ny aba raha nifandona tamin'ny mpaminany ny bala 500 lahy 570 ary mpaminany Asera teo amin'ny 700 lahy fandona tany Elia tonga Elia ty zay teo any amin'ny Andriamanitra Abrahama manara ny Iava le Andriamanitra Abrahama fa rehefa mbola te araka amin'ny bala de mianara ny Jesosy Jesoa fitio zay tianareo ale efa meko anareo ny fanazavana zay hitanareo maso tsara mihitsy ny fanazavana iara-nijerytsika teo inona ty nataony Jesosy Jesoa ty fandikan-dalàna niady amin'ny Andriamanitra Abrahama io ary de aseho le tena mpandika lalàna tsy iza le mpandika lalàna fa Jesosy Jesoa Tesalianina fafino hoe faharoa fa Tesalianina voalohany toko faharoa sa Tesalianina faharoa moa toko faharoa hoe ary de aseho le tena mpandika lalàna Tesalianina faharoa toko faharoa ve
dia lefa tsy tadidiko tsony daholo zany sary rehetrarehetra. Efa mipetraka eo izy fa tsy akeo tesinana faharoa vino ty vakikitevatra ny to tsy mitovy amin'le anareo ny le anaty. Tesinana faharoa toko faharoa otre keny ato mbola tesinana voalohany ihany misoratra ato kay hita tsy mety mitovy koa tsay sao ferina mihitsy aloha. Za za mametraka hoe tesinana faharoa kay tesinana voalohany foana no voaka ty tsy mitovy le izy. Ao avy tesinana faharoa toko faharoa ny favalo any le mpandika lalàna zany satria mazava azy fa nandika lalàna Jesosy sy Jesoa de Jehova sy ave zany manaraka automatika iny midadanako ary dia seho le tena mpandika lalàna zeo le vony eo soatompo amin'ny fofonay ny vavany ary foanany ny fiseho ny fiaviany miady amin'ny Andriamanitra Abrahama dikan'izany io Jesosy Jesonareo satria mpandika lalàna ary mpiteny eo soa le ny fasivy ny fiavin'le iny de araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra tena tonga araka ny fiasan'ny Satana mihitsy izy zany io Jesosy zany de tena miasa araka ny fiasan'ny Satana zay tokoa mpanao fagagana be nge Jesosy nareo io Jesosy nge mpanao famantarana sy fagagana rehetra ary mandainga satria maninona fahotanany eo ambadika eo fandikan-dalàna nge zareo mihitsy nge ny mpandika lalàna ny vatany zareo mihitsy zany hoe le Andriamanitrinareo zany de tena mpandainga velona mihitsy ny tena marina mpandika lalàna tena mpifahavalo amin'ny Andriamanitra Abrahama asakasaky nareo zay mbola hiaraka aminazy sy hanompo anazy foana fa safidy moa ny anareo ko zay tsy miteny hoe toujours fa de zaiko safidy zay te araka aminy de mera aminy fa rehefa tonga saina de aza miaraka aminy tsony efa nandrea zao teniko zao. Andiny fahafolo ary ny fahamitana momba tsy fahamarinana am'izay ho very rehetrarehetra zay rehetra ho very zany de nandray ny fahamitana any amin'ny tsy fahamarinana niraisinareo daholo le tsy fahamarinana nampianarin'ny Jesosy Jesoanareo niraisinareo daholo le tsy fahamarinana lazainy fa hoe tonga iantsony marina fa ny mpanotam-bahibebaka nefa le zanaky ny avininy nanteny hoe aza manota intsony midikany hoe tsy tonga iantsony marina fa ny mpanotam-bahibebaka de zao mpanota ianao de antsony ianao mba hibebaka ary rehefa mibebaka ianao de teneny hoe aza manota intsony satria raha mbola mpanota ianao de sady tsy mahita anazy ianao ny tsy mahalala anazy. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fadimy sy ny faheniny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fadimy sy ny faheniny fantatsika fa izy naseho anaisitra ny ota aty manisy ota ao aminy fa izy rehetra manota de sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Jaona voalohany 3:5-6 zay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota fa izay rehetra manota de sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Tanareo am'izany io teny io izy naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota intsony eo aminy zany hoe raha mpanota ianao zany de antsony ianao hibebaka de rehefa mibebaka ianao de tsy misy ota intsony zay tonga ao aminy satria izy naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota zay rehetra ao aminy mazava be io teny io tsy misy ota intsony zay ao aminy ka raha ianao miteny tsy maintsy manota tsy ao aminy inge ianao dikan'izany tsy ao am'ilay zanaky ny avo indrindra nge ianao fa any am'le mpanota ianao dikan'izany de any am'ilay Andriamanitra lazaiko anao hoe izy mihitsy nge mpanota io satria mitsofoka teo amin'ny plasy le ondry sy ondry izy tena ny soloky ny olona fotsiny tao izy zava-doza amina tambo mazava angama zay teny zay fa raha mitoetra ho aminy ianao de tsy manota intsony mazava be hoe de ny fahenina io ary zay rehetra manota de tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy raha ianao zany mbola mazava fa tsy maintsy manota tsy izy miaraka amin'io fa ny Andriamanitra adversaire an'ilay Andriamanitra Abrahama adversaire an'ilay Andriamanitra Abrahama io arahanao io de io Jesosy tomponao io adversaire an'ilay Andriamanitra Abrahama io ary mpiteny soaringany satria mpiara miasa amin'ny Satana mampanota olona izy mihitsy moa ny mpanota ny tena marina nandika lalàna
zay zany fa de mirahasotika samby tena soa fapitra teo ny fanazavana de vavaka sika ho famaranana ny teny. Voninahitra ho anao dada Iavao, voninahitra ho anao Iahosoa malala, faratampon'ny tiako mihitsy nareo mianatra. Vonjeo dada malalako Iavao izay rehetra olona mandeha an'izao teny zao, ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy fa za tena avy any aminao dada mara Iavao. Ianao ilay Andriamanitra Abrahama ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao, mba hitondrana ny teny ao amin'ny Ahosoana tonga andreretireny. Fa ankehitriny efa vitan'ny Ahosoana famonjena ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo. Tena nampitaiko ny teny ary tsisy nafeniko mihitsy nakely fa tena ny famonjena zao no meko fantatry ny olona zao. Vonjeo ny olona dada Maria va. Vonjeo le fanazy mikitika miantso anao Iahosoa, ataovy mandre ny teny Elia izy. Tena efa manao ny haiko tsy ho zavatra ho anao ary tena mahafoy ny haiko za ho anao Iahosoa, mba hamariko ny ranao. Vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay. Aoka ny fanahy masina avy any aminao iantso ny olona rehetrarehetra. Tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary, ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao Iahosoa dada mara Iavao. Atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza ilay ny ranao, ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa dia izay fanambarako teo rehetrarehetra teo rehetra. Atao fantany fa efa tonga ilay mpanompon'ny fidinao, any amin'ny nosy voafidy izy, Madagasikara ilay nosy ny fidinao. Sokafy ny sainy mba hafantatra izy rehetra, efa tonga za ilay ny ranao dada Iavao Iahosoa. Amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra teny omeko tamin'ity amin'io ity. Vonjeo ny olona efa tonga eto hikarakara sy kolokolo azy ho entiko any aminareo mianaka dada Iavao malalako sy Iahosoa malalako. Matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka zany teny zany ho ato anareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona satria nareo sisany mahavita miantso an'ireny satria fa zay mihitsy ny fotoanany. Atao mahita ainginy izy rehetra Iahosoa, efa mandeha Elia mitiky an'izao tontolo izao, ho fantatry izao tontolo izao efa fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany. Dado voninahitra no mandrakizay dada mara Iavao. Tora betsaka dado amin'ny anaran'ny Iahosoa no okan'izany vavaka eto tany. Halleluia, amen. Dia mirahasotsika eto samy teny Iahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianaran'ny rea amin'ny manana. Dia no matory asa.